Bandris. Miarabantsika rehetra mpanaraka ny fahitalavitra ONR TV amin'ity fandarana Pandresy androany ity ary misaotra nareo hatrany ihany koa tsy misaraka aminay isanandro resaka fanatanjahantena no andeha ho resahantsika. Arak'izay vaovao ara-panatanjahantena izay ara dia ny taranja kickboxing no andeha hanombohantsika azy voalohany indrindra ny hetsika Fantomas andiany faharoa izay notanterahana tao amin'ny kianja mitafo ny Mahamasina namaly ny antso ny mpijery rehetra afapo ihany koa ny mpandray anjara andeha arahantsika ny andinidiny vaovao mahakasika an'izay Fantomas izay. Eo amin'ny taranja kickboxing araka ny fotoana ny fanomezana momba ny hetsika Fantomas andiany faharoa dia totosa soamantsara ny combat de défi Fantomas izay natao teny amin'ny kianja mitafo ny Mahamasina. Tonga marobe ihany koa ny mpijery namaly ny antso ary tazana ho afapo ny rehetra tamin'ny fikarakarana. Ny teny ho an'ny ankizy zany afatra ho an'ny ankizy toy izy ny entraînement ajao ny tenin'ny mpampianatra ary tsy aza mivona zany amin'ny lalana tsy tokony ho izy hoe mandeha hoe manimbanimba tena sy rehefa sport ny atao dia sport ny atao dia misy tanjony matoa atao ary rehefa tena fikitra amin'ny tanjony io anao tsy maintsy ho tonga amin'izay irinao ihany. Fisaorana lehibe dia lehibe ho an'ny RLM communication fa izy mivina ahitana sy angadina nanana betsaka lavitra tamin'ity hetsika Fantomas deuxième partie 28 octobre ity fisaorana tongotra matanana amin'ny RLM. Aorian'izao hetsika izao ary dia antenaina hanana vokatra tsara indray ny malagasy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Bandris. Eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena moa dia anisan'ny manohana izay tontolon'ny fanatanjahantena izay hatrany ny RLM communication izay ihany koa no mahatonga anay ety satria dia ety amin'ny kianja ny firaisan-kina ety 67 hectare no misy anay hanoloranay an'izao fandarana izao. Ny teo amin'ny tontolon'ny kickboxing dia tazantsika teo fa dia mbola nanohana hatrany an'izany fanatanjahantena eo amin'ny taranja kickboxing izay ihany koa ny groupe RLM communication. Raha izay no mahakasika ny kickboxing hetsika Fantomas andiany faharoa ny tanterahana teny amin'ny kianja mitafo ny Mahamasina iny dia teny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena kosa dia tontosa soamantsara ihany koa ny championnat national ny basketball NA ny sokajy ambony indrindra moa zany ary maizana mihitsy ny vao tafasaraka tao ny mpijery sy mpilalao rehetrarehetra nafana ihany koa ny lalao dia mbola niara ny asa tao ihany koa ny groupe RLM communication andao arahantsika ny andinidiny vaovao mahakasika an'izay. We just need a face to face. You could pick the time and the place you spend some. Eo amin'ny tontolon'ny basketball dia naoraka ny championnat national izay nitanterahana tao amin'ny Palais des Sports. Vita soamantsara ary totosa ny faran'ny herinandro teo ny championnat de Madagascar teo amin'ny taranja basketball NA izay nokarakaray ny fédération malagasy ny basketball. Hita ho nampisongadina ny fahaiza-manaony avokoa ny ekipa rehetra. Ho an'ny avy teknika moa tamin'ity fananan'ity dia tsapatsika raha ohatra nanaraka hatramin'ny voalohantsika dia nisy ekipa ireo izay tsy napoizina ho tonga amin'ny dingan'ny manasa-dalana. Zany tsy miteny koa hoe manambany ireo ekipa izay miteny teo tsy apoizina fa kosa mitovy lenta zany ireo ekipa valo ho an'ny sokajy lehilahy izay tonga tamin'ny quart de finale iny. Fa ho an'ny vehivavy kosa moa dia sokajy ireo efatra nanao demi-finale zany no hita hoe misongadina ara-teknika. Arak'izany dia nafana sy naoraka tokoa ny lalao famaranana tamin'ity championnat national NA teo amin'ny taranja basketball ity. Tsy totosa ihany koa nefa ny izao hetsika izao raha tsy teo ny mpanohana sy ny mpiara-miasa rehetra izay nanehoan'ny mpikarakara fisaorana manokana. Ho an'ny mpikarakara moa zany dia misaotra ho an'ireo mpanohana rehetra tamin'ny fédération izay teo ny raha teo amin'ny lafin'ny ny communication dia teo ny TVM ny RLM communication izay isaorana koa satria nanome zavatra be da be eo koa ny izay mampita amin'ny vatana aty dia ny live sport sy ny RLM communication ka isaoranay mpikarakara zany ary tsy adiny koa ny telema sy ireo izay nanampy izay tsy voatanitsaka reto. Toy izao ary ny Vogadalao
teo amin'ny vétéran dame ny vice championne dia ny coup de pouce boeny. Ny tompon-daka kosa teo amin'ity vétéran dame ity dia JCBA Analamanga. Eo amin'ny vétéran homme Kosfa Analamanga no vice champion ary ny tompon-daka kosa tamin'izany vétéran homme zany dia ny BBCM Analamanga. Eo amin'ny sokajy vehivavy dia tany amin'ny laharana fahatelo no nisy ny Fandrifiala Analamanga io. Eo amin'ny laharana faharoa kosa zany hoe ny vice championne dia ny SBBC avy any Boeny ary ny tompon-daka teo amin'ny sokajy vehivavy dia ny Mbitwal Analamanga. Sokajy lehilahy kosa dia teo amin'ny laharana fahatelo ny Cosmos avy any Diana. Ny vice champion na ny laharana faharoa dia ny ASCB avy any Boeny ary ny tompon-daka kosa tamin'ity ny amin'izay sokajy lehilahy zay dia ny COSPN avy eto Analamanga. Sambany moa zany ny COSPN aloha no nandrombaka an'izany tompon-daka ny Madagasikara izany. Bandresy Zay ny mahakasika ny tontolon'ny basket N1A teny amin'ny Palais des Sports Mahamasina, hitany avaka tokoa izany lalao izany. Dia henontsika teo ihany koa fa dia nisaotra anireo mpikarakara rehetra, nisaotra anireo mpanohana ny mpikarakara tamin'ity lalao ity, indrindra moa zany fédération malagasy ny basketball. Zay mahakasika ny basket iny fa andeha hidirantsika kosa mahakasika ny bodybuilding satria dia efa noentsika teto fa dia nanomana ny fifaninany iraisam-pirenena atao any La Réunion ireo mpiangaly ireo atletantsika amin'izany tontolon'ny bodybuilding izany. Dia niezaka zareo, nioma zareo tamin'ny herinandro no niainga sy nitanterahana zany fifaninanana Cup of Titan natao tany La Réunion zany. Eo amin'ny tontolon'ny bodybuilding niainga tamin'ny herinandro lasa teo nisy olo-tenantsika malagasy hiatrika ny Cup of Titan izay natao tany La Réunion. Raha ny marina kokoa dia ny 15 oktobra hatramin'ny 7 oktobra no nanatanterahana ity coupe eto anivon'ny ranomasimbe indiana ity. Koa ireto avy ary ireo atleta malagasy niatrika ny amboarany Océan Indiana eo amin'ny taranja bodybuilding izany. Za zany hoe ranjiany menzana professionnel anarako nanomboka kotrana tamin'ny taona 2012 dia efa maromaro ihany ny compétition teto Madagasikara moa zany resako anjara. Dia efa nisan'ny mitondra titre ihany tamin'ireo compétition reo, misy laharana voalohany, faharoa, fahatelo. Dia amin'ity taona ity misy compétition izay andraisanay atleta gasy any La Réunion. Dia anisan'izany ny tenako andray anjara amin'io zany. Zay ngamba no afaka ambany. J'ai trouvé que c'est comme ça. J'étais de l'élite comme Alex Sosa. Ramène des licos, je les fuck en plein jour. J'ai éteint mon bigot, j'enregistre au four. Ils veulent me soca, tous ces motherfuckers. J'fais très peu de collab, j'suis le connard local. Bébé tu veux fuck à devant un Ny anarako zany dia Joué Pradlin. Nanomboka nitokana zany teo amin'ny 10 ans teo nibatako 10 zany. Tao isan-taona mamparticiper foana amin'ny resaka compétition. Efa champion de Mada, champion d'Etana, efa nisy fotoana champion toute catégorie teto tamin'ny 2017 zany. Dia zao efa tamin'ny 2018 champion d'Etana dia vice champion de Mada. Dia izay koa zany ny catégorie 70 kg amin'ilay fandraisana anjara andehan'ny La Réunion amin'ny Coupe of Titan amin'ny 27 octobre ho avy zao. Dia izay zany anisan'ilay atleta gasy hoany amin'izao fotoana. Dia manomana mafy zao amin'ny rehetrarehetra nara-batana nara-tsaina. J'étais de l'élite comme Alex Sosa. Ramène des licos, je les fuck en plein jour. J'ai éteint mon bigot, j'enregistre au four. Tout te paie, on va dans la cova. On est assez grand. Anarako moa dia Rabarindraka Tolotry ny aina, atleta gasy, catégorie misy anah moins de 70.
Ny palmarès hazo zany teo amin'ny 7 teo. Misy ny vice champion dia 2 fois vice champion dia 5 fois champion. Dia misy compétition zay koa zany zay mbola andraisantsika gasy anjara dia ny tenanay moa zany dia anisan'le mandray anjara ao anatin'izany amin'ny mois d'octobre zao. John Mario, anampianarana John Mario. Teo amin'ny noentomanana kosa dia samy niezaka ny atleta tsiraray ho fiatrehana ity lalao iraisam-pirenena ity. Mariana moa zany isorana manokana eto moa président Arnel mba nanampy zay voarambin-tana fa ny ambiny zany dia nandro tenany avokoa ny atleta tsisy nanampy na ny ariary avy any amin'ny staff. Dia ny akoatr'izay l'hébergement misy mba fiarah-miasa amin'ny olona la réunion antenaina manampy dia asa amin'ny bénévolat zany mba manampinampy tsy paipaika any dia olona any. Siramafy zany CCN nationale io zany misy mafy be fa amin'ity le compétition ity zany tena marina tsy hoe ny Océan Indiana fa misy atleta fa zany anelao fa manafika eo anatin'ny compétition satria mbola io zany no tena marina mafy ny championnat Océan Indiana zay moa compétition tena tsy nataony ambanin-javatra loha satria eo fatapatatra le adversaire dia nankanandeha Bandrisy. Ie, niezaka tokoa ny atleta malagasy indrindrandrindra na teo amin'ny oentomanana zay atrika an'izay fanatanjahantena iraisam-pirenena izay dia eto dia ambara amintsika fa dia tena mitondra vokatra tsara ny atletantsika malagasy teo amin'izay tontolon'ny bodybuilding zay. Nanao fanadihadiana manokana mahakasika amin'ny big man antsika fa tsy izy rery ihany ny tany fa tazantsika teo fa betsaka ny atletantsika tany anankidimy rahalahy ny atrika an'izay tsara ny vokatra toy izao indray ara ny vokatra tao anatin'izay. Bandrisy. Nodivetiny tokoa ny ranonatsakaina teo amin'ny taranja bodybuilding rehefa avy niatrika ny Cup of Titan tany La Réunion ny atleta malagasy satria dia saika tsara avokoa ny vokatra rehetra azo. Toy izao ary ny vokatra tamin'izany Cup of Titan natao tany La Réunion izany. I Big Man no nahazo ny premier prix tamin'ny catégorie moins de 75 kg. I Fortuna kosa no nahazo ny deuxième place tamin'ny latsaky ny 20 kilao. I Tsila nahazo ny troisième place teo amin'ny catégorie 85 kg. I Toltra Barinjaka nahazo ny 4e place catégorie moins de 70 kg ary Reozoe nahazo ny 5e place tamin'ny catégorie moins de 70 kg. Bandrisy. Ampaherezana trano ny atleta malagasy mba hiaro ny voninahim-pirenena tsika zay rehefa miatrika ny lalao avy any ivelany mahafinaritra fa dia miezaka trano ireo atleta amin'izay fiarovana ny voninahim-pirenena izay. Zay mahakasika ny tontolon'ny bodybuilding iny fa andeha ho resantsika kosa indray ny eo amin'ny tontolon'ny rugby. Raha eo amin'izay tontolon'ny rugby kosa zay indray no resahana dia mbola eo amin'ny andro fahadimy tsika zany zao amin'izay resaka rugby na ny élite fédérale top 20 izay miamilamina ihany koa ny resaka eo amin'ity tontolon'ny rugby ity. Ndao raha tsika ny andindim-baovao. Bandrisy. Mizotra trany ny fifantenana sy ny fitarafana izay ho ekipam-pirenena malagasy eo amin'ny taranja rugby. Koa ankehitriny dia efa ty amin'ny andro fahadimy amin'ny élite fédérale top 20 ny lalao amin'izao fotoana izao ka tamin'ny alahady teo izany andro fahadimy amin'ny gold top 20 izany no tanterahana ary mbola teny amin'ny kianjan'ny makiatrany no nanatanterahana ny lalao. Ireo le ankizy ao anatiny anatevina ny ekipa pirenena
ary efa nazavain'ny tale teknika nasionaly ihany zay tamin'ny fanontaniana napetraka ny mpanao gazety taminy hoe itsika tsy mijery ny androany fa mijery lavidavitra kosa tsika amin'izao fotoan'izao ka tsy hipetraka intsony hoe reo le efa taloha ihany no averina ao anatin'ny ekipam-pirenena fa mitsandraka tsika nyreo le tanora ary fadetsa tsy mazava tsara fa betsaka ireo le tanora na areo le nandeha tany avelany teo ary dia hitantsika hoe manasongadina tsara ireo le tanora manandratrakefa zay apetraka ireo entraîneur reo mpanazatra nasionaly ao anatin'ny ekipam-pirenena. Nampiasa sainany maro sy nampikorotana ny sainy maro ihany koa ny nahatonga ny ekipa ny 3FP tsy tonga nanatrika ny lalao voalohany. Tamin'ny tialady tia nefa dia tonga niatrika ny lalao ny 3FP namaly izany fanontaniana izany ny tompona andraikitra. Fanontaniana mpanao gazety moa zany samy nametraka an'ity fanontaniana ity hoe manao ny 3FP. Etsika zao nahita hoe reny ny endry dalaona sy eo amin'ny 3FP. Marina fa nisy fialany andarana tamin'ny voalohany satria nisy fanarahana efa nataony tany Tamatavy dia tsy afaka niala tamin'io izy fa tsy maintsy nandray anjara tamin'io lalao io. Nefa kosa izy nidéclaré forfait fotsiny izy. Ny règle zany mipetraka fa forfait izy tamin'ny match iny fa afaka manohy an'ny lalao andretrarehetra izy. Iny izao androany nanao lalao teo nahazo bonus izy ary mbola mendrandra izy ho tafiditra ao anatin'ny roa voalohany satria mifaninanana tsy vitany eo mbola manana match indroa izy zay hoe tao manatanteraka n'ity lalao anatin'ny top 20 ka zay dia mbola milaza ihany hoe i 3FP araka ny resaka hoe 3FP zao i 3FP dia miverina ara-dalàna ato amin'ny malagasy rugby ary lisansa fédérale no entin'ny 3FP milalao ato anatin'ny malagasy rugby amin'izao fotoan'izao. Mazava ary zany ny resaka eo amin'ny tontolon'ny rugby ary hita ny anazo laka indray ny fankafizan'ny mpijery ny lalao rugby. Honestly, would you still love me the same if I showed you my flaws? If I couldn't be strong, tell me honestly, would you Bandris. Raha toa araka milamina ny resaka eo amin'ny tontolon'ny rugby izay dia milamina ihany koa ny lalao rehetra izay tanterahana amin'ity resaka taranja rugby ity. Ny association mitambatra Tsimondrano ihany koa dia amin'ny alakamisy voalohan'ny volana novambra avy izao dia mikarakara ihany koa fifaninanana ho an'ny tanora amin'izay tontolon'ny rugby izay première division izy io. Arahantsika indray ny andindiny vaovao fohy mahakasika an'izay. Bandris. Voalohany indrindra koa zany dia misaotsapetsaka ny tompony andraikitra eto anatin'ny kiandra ny malakamy Matamena izay nanome lalana miaraka amin'ny ligue Analamanga rugby anatrotosaina ny finale izay natao teny amin'ny kiandra Forelo Tandrobato izay amin'ny phase finale zany zay amin'ny association mitambatra Tsimondrano zay tarita dia reto avy ny lalao ataonay zany misy squaty première division elite teo atokoko zany reo samy anakasana contre Tamia Lamvato misy ny Espoir Antsiatana contre Sewamba anty amin'ny folo sasany misy ny 3FA anakasana contre Kansem Sarbo atao madinika. Amin'ny 12 misy Adombonfa zionan'ny RC Anandotandrana contre Tama 67 amin'ny ray sasany misy ny Rosa Club contre Tamia Itos. Amin'ny telo famaranana anazy zany misy ny FTN Nanoa contre Drago Rouge ny Tandrobato. Zay zany mietsika amin'ny 1er novambra alakamisy eto Mikandra malaka Matambena dia manantena amin'ny fahatongava amin'ny petit tarandra lavalava eto Mikandra. If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same if I showed you my flaws? Bandris. Endry mahafinaritra tokoa raha mivoatra dia mivoatra ny tontolon'ny fanatanjahantena antsony tian'izao kianjan'ny firaisan-kiny izao ihany koa anisany mitaiza tanora ny fanatanjahantena mba tsy hirona any amin'ny zavatra hafa. Ny amaranantsika nyity fampalalam-baovao mahakasika ny fanatanjahantena ity dia ny championnat de Madagascar eo amin'ny taranja tennis de table ary tsy sokady zokony ihany fa ny sokady rehetra hatrany amin'ny katita kely dia nandray anjara tao anatin'izany championnat de Madagascar ny tennis de table izany.
Panris. Natao teny amin'ny gymnase couvert Korondrano kosa ny championnat de Madagascar eo amin'ny taranja tennis de table ka totosa teto avokoa ny kategoria rehetra. Ary ligue anankely izay misy eto Madagasikara zany dia nahatongavana mpisolo tena daholo dia nahitana ny Amoromani, Vakinakaratra, Otomatsiatra, Loatra Mangoro, Atsinanana ary Analamanga. Araka izany dia nahatratra 370 ny mpandray anjara tamin'ity championnat de Madagascar ny tennis de table ity ary tsy kiaritry mikarakara fa miavo lenta-trany ny fahaizan'ireo atleta malagasy. Ny fahaizan'ireo mpilalao dia ankoatran'izay efa marana amin'ny 17-18 novembre zao zay Grand Open zany amaranana ny saison dia ho any amin'ny herintaona moa zany dia Jeux des Îles ny tena imaso ny fédération. Ny tennis de table moa dia sady fialamboly no fanatanjahantena koa dia afaka manao azy avokoa ny sokajy ny olona rehetra hatrany amin'ny ankizy kely hatrany amin'ny lehibe. Ny centre de formation afaka manatona ny fédération ianareo na eto Analamanga dia efa misy ny fampianarana zazakely ary vokatra dia ireo hitantsika ireo satria 570 isan-jato ny mpilalao dia lazaina hoe zazakely avokoa. Panris. Zay ny vaovao ara-panatanjahantena izay noentina tamintsika teto androany makasitraka anareo nanaraka anay hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandram-piona makasitraka an'ireo tompona ndraikitra amin'ny kianjan'ny firaisan-kinany koa namelanay hanolotra an'izao fandarina izao mame fotoana anareo amin'ny manaraka indray azadino ny famerenana nyity fandarina ity ndrapitso maraina larobe maraina aorinan'ny fampalalamba avao izany veloma mandram-piona ny amaranantsika fandarina dia ilay sary afakely sy matsikaiky ihany koa mahafinaritra ihany koa no mijery azy. Mandram-piona tompoko lahy, mandram-piona tompoko vavy. Bye bye. Excuse me, what time is it? 3 o'clock. Do you know where the nearest gas station is? Oh, sure. You're gonna take your first right, and then you're gonna take a left, and then you're gonna go around the roundabout, and then come back all the way here and go straight, and you get to the gas station. You're welcome. I'll take one extra large pizza. Panris.